dia nareo mieritratra hoe izy tombotsoan'ny ben'ny tanàna milatsaka eo raha ho anay ny anarana an'ilay commune ny tanjona fa tsy misy tombotsoa ao, tsy misy volan-tenahina ao, sakrifisy ny idiranao fa ho an'ny firenena ilay izy dia izay ny antony joro anay. Zavatra azo tanterahana tsara ary hitondra soa ho an'Antananarivo no asa ataontsika raha izay ny sitraky ny mponin'Antananarivo. Hoy Tahina Razafinjoelina kandidata atolotry ny tia tanindrazana teny amin'ny Ovaika Isotry raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Ny nahavoantsika hatramin'izay dia ilay resaka mampanofinofy. Aleo ny zavatra sy azo tanterahana no tenenina sy atao. Tanjona tokana ihany dia ho an'Antananarivo sy ho an'ny firenentsika ny amin'ny mila tsara. Ay ary izay dia miteny an'izay hoe ny marina aleo marina foana. Tsy izay no antanonareo hoe nivadika. Tsy izao izao no tenenareo nivadika. Fa nitazona ny teny izahay tompoko ary mbola mamerina foana fa manohitra ny fahantrana. Ary ny membre kolektifa malagasy moa sasany mbola maratsiraka ny tamatavy misy manahina anazy, sasany koa mbola manolotra ny kandida hafa koa amin'ny manera Antananarivo dia izay mety tsy mahita azy eto. Fa vitareo mindalana eny hoe ahoana vaky koa ve ilay kolektifa sa tsy galy tsy vaky. Atoandro ny alakamisy 9 septambra 2024 moa no tonga teny amin'ny Ovaika ny lisitry ny tia tanindrazana tarihan'ny Tahina Razafinjoelina nanatitra ny atota taratasy filatsahako fidiana amin'ny fifitianana ben'ny tanàna. Aleo kosa angamba aloha voapetraka ilay atota taratasy dia ho ekena dia eo tsika amin'ny tenin'ny zavatra tiana atao, izay zavatra tsy maintsy aza adino, zavatra tsy maintsy azo tanterahana. Vina sy fandaharana asa niarahana andinika sy namolavola tamin'ireo mpiaradia, mpiray antoka, mpanolo-tsaina ary mpiara-miasa no entina ho an'ny renivohitra. Rehefa ekena fa voaray ny atota taratasinay, vao tena hiresaka izahay io Tahina Razafinjoelina ary tena fanajana ny lalàna ilay miandry kely. Aleo kosa angamba aloha voapetraka ilay atota taratasy dia ho ekena dia eo tsika amin'ny tenin'ny zavatra tiana atao, izay zavatra tsy maintsy aza adino, zavatra tsy maintsy azo tanterahana. Dia manohatra foana tsika satria izany mbola misy fahantrana eto. 7 izahay mpanohatra ny tsy marina hoy Tahina Razafinjoelina ary mbola mpanohatra hatramin'izao. Tsy resaka olona ny fanoherana fa tena hoe inona ilay tsy mety mila renina sy ahitsy, inona ilay tsy marina. Hatramin'ny andro maraina mbola mpanohatra, hatramin'ny andro izao ary ny fanoherana tompoko dia adido amin'ny firenena ary mila fahasahiana. 12 taona izay dia nanohitra ny heverina fa tsy marina isika izaho ary manohitra satria rehefa misy tsy mety dia tsy mety, tsy azo atao mihitsy ny hoe aleo mangina na misy tsy mety ary. Misy foana ny vahaolana fa kosa tena mila fahasahiana sy fanoherana. Tsy vitany hoe mitsikera ambony latabatra fotsiny ihany na anaty birao fa mila fahasahiana mandray andraikitra. Amin'ny maha-olom-pirenena dia izay koa nangatahana ny olona rehetrarehetra manomeza tanana fa aza miandry toerana. Izahay milatsaka hitanareo izao hoe mpampianatra manana ny antoka ivelomany fa matoa samyjo dia misy antony izay, misy fitiavana izay. Nasidra trindrim-peo manokana ny momba ny mpanao gazety izay sady mpampahalala vaovao no mpanabe ka tokony ahay hitaizany vahoaka sy hizarany zavatra marina. Aza mijery olona andahotsika izao fa tsika izao ny fanovana ianareo mpanao gazety rehetra hoe mimbetsaka izay no teny an'izay. Itsika ireo manana didy fa tsy ilay mimenomenona fotsiny any amin'ny toerana misy antsika. Tsy vitana fimenomenomana fa mila fandraisana andraikitra.